Salama daholo zareo tonga ato amin'ilay vidéo fahatelo mahakasika ny Word indray tsika ina no jerentsika ato resaka tableau no jerentsika ato ahoana fanaovana ny tableau aty amin'ny Word tena be da be ny ilana zany tableau zany emploi de temps na facture n'importe quoi be da be ny ilaivantsika an'izany indrindra ho antsika mpianatra na ho an'izay mpila rehetra zany dia ity ny tutoriel tsara indrindra amin'ilay fanaovana ny tableau dia ndao ary ho arahantsika dia izao manasa antsika isabone hatrany mba ho azonareo izay vidéo alefantsika manaraka eto makasitraka ny rehefa misabone sy manaraka ny chaîne fa mba fifampizarana zany ty mba manana talenta kely dia mba zarana ho antsika rehetrarehetra indrindra ho an'ny débutant ato amin'ny informatique dia zao araha ohatra ny farany fa misy fandehan'ity vidéo ty dia amin'ny voalohany zany manazava dia mitapa amin'ny faharoa indray exemple kely na emploi de temps dia araha ohatra arao tsara hatramin'ny farany fa rehefa tsy manaraka tsara hatramin'ny farany arao dia tsy tonga hatrany amin'ilay application zay zany ndao fa hojerevantsika ato amin'ny écran ilay fanaovana ny tableau dawary voalohany indrindra aloha ndao hiaka Word tsika ato amin'ity taper la recherche ty dia manoatra fotsiny nareo hoe Word ho an'izay mbola tsy mahay an'izay dia hijery ny détail izay dia manasa antsika hijery an'ilay vidéo numéro 1 fa ao manazavazava kokoa amin'ny base-ny resaka Word zany ao zany tsika no mijery dia avy eo kitiantsika ity document vierge ity dia io zany tsika manana Word vaovao ndawary ny mampiditra le tableau aloha zany mazava azy araka nazavaiko tany amin'ilay base dia ato amin'ny menu insertion ao amin'ny insertion tsika no mijery indraindray ato amin'ny accueil ato indraindray ty zavatra ty tsy miseho fitanareo manao ohatra zao tsy hitanareo eo izy dina nataonareo kitianareo fotsiny amin'ilay onglet ohatra ny insertion zao no ilaiko dia avy eo raha tianao hijanona maritra eo izy dia tsindritsika ity épingle kely ity fa raha tsy tsindrika eo dia jerenao vao mikitika ato dia tonga dia manjavona any le izy fa insertion dia kitianao ity épingle kely ity dia mazava azy fa mitranga eo foana le izy raha tianao fermenana dia ity le izy dia manjavona any le izy fa raha tianao hitranga mahatra rehefa manao mise en forme anao dia kitianao fotsiny ity épingle kely ity tsy aritra kely fotsiny iny ndao ary hiditra ato amin'ilay tableau tsika ny tsara indrindra aloha dia tsy maintsy soratanao aloha le titre le izy ohatra ataontsika hoe emploi du temps no ataoko ohatra hoe emploi du temps dia eo amin'iny mihetsiketsika kely iny misy an'ilay ina moa misy an'ilay tableau fa eto tsika ny tokony hanao anazy tsindritsika zany ny entrée dia tokony eo zany le tableau no mipetraka ahoana ny zavatra atao tonga dia vitantsika ty hoe tableau ty misy karazany maromaro ny fomba fanaovana azy ndao nitsotra indrindra no raisitsika raha ohatra le tableau nao ka 3 colonnes aty zany 3 colonnes jereo tsara eto 3 colonnes dia midina ambany ohatra hoe 3 lignes na 4 lignes dia avy eo dia kitianao fotsiny rehefa parehnao amin'izay zavatra zay veriko indray mandeha insertion de tableau dia mijery ianao hoe firy ligne firy colonne ilay tableau anao dia efa afaka inserenao amin'izay tiavanao azy le izy ohatra io le izy zay fa ny tsaratsara kokoa professionnel kokoa dia ato amin'ity hoe insérer ny tableau ty dia ao tsika no mampiditra hoe tsy haiko na firy ny ohatra hoe liste nominative zao normalement ny numéro dia ny anarana dia ny prénom zay ngamba le izy ohatra zany zao eto hoe raha zany zao dia 3 colonnes ligne mety maromaro satria arakaraka ny isan'le olona dia ataonao an'izay isan'le olona dia avy eo manindro ok anao ao aorianan'izay anao dina amin'izay zavatra ataonao lasa amin'izay anao manoratra an'ilay hoe numéro dia ato ny nom dia lasa ato ny prénom dia manoratra ato amin'izay nareo makany arakaraka ny isan'ilay olona zay le olona mampiditra an'le izy dia ina indray zavatra atao raha ohatra ka hoe tianao ampiana ahoana manampy an'le izy manampy an'le tableau ohatra zany zao hoe adinodino kely fa kay moa tokony nisy age dia ratsy zany no ampianao ato amin'ny sisiny ato dina nataonao kitianao fotsiny aty amin'ny farany sisiny dia manao clic droite ianao dia avy eo dia manisy an'le hoe insérer dia insérer ina nataonao insérer à gauche na à droite ny ilako zao dia ato amin'ny à droite ao dia atotsika afaka manoratra age ao zay le izy afaka asianao koa ato ambaniny oka ho ianao mila an'izay insertion en dessous na en dessus zay zao le ato amboniny dia azo atao zay zay fotsiny zany no fanaovana le izy raha sendra tsy ampy ataovy milamina tsara fotsiny le vidéo raha sanatria ka hoe malakilaky le fomba fanazavako azy dina ny zavatra ataonao indray raha te hanala ohatra ty zany tianao esorina dina ny zavatra ataonao apetraka anao ato fotsiny ny curseur dia manao clic droite ianao dia avy eo dia misy soratra hoe supprimer les cellules dia juste hoe mamaky fotsiny ianao hoe inona kay le ho fafana ligne zao no fafako
kitihako zay vérifier tsara hoe supprimer la ligne dia aveo dia manindro OK ako dia maty ilay ligne zay raha ohatra indray ka tsy ligne tianao fafana hoe tsy ilaiko indray raha ty age ty dia ahoana indray miakatra eto tsika dia atao cliquenao fotsiny any anatin'le case hofafanao any amin'le colonne clique droite ako dia aveo dia misy hoe supprimer aiza lay supprimer ty supprimer dia aveo dia tsindrintsika ilay colonne tout entière zay dia aveo dia tsindrinao ny OK dia manjavona teo ilay izy zay aloha zany mampiditra sy mamafa n'ilay zavatra zany ao dao ty fafaitsika faty angamba tsy ilaitsika supprimer dia supprimentsika ny ligne dia OK dia astuce anankiray ihany koa raha ohatra hoe tianao taritina makaty le tableau anao dia ahoana ny ataonao jereo tsara batako ny souris dia ataoko tandrify le izy dia mahazo an'iny ohatrany hoe flèche gauche droite kely iny dia tsindriko ny gauche dia taritiko tsimoramora manao ohatr'izao zay atao amin'ilay prenom ohatra tiako ataoko ngezangeza batako ny souris dia atao amin'ilay prenom dia mahazo an'iny flèche miakatra sy midina iny dia tsindriko ny gauche dia taritiko manao ohatr'izao dia mivoaka ilay izy zay ohatra zany ilay mibatabata le cellule zany zay afaka centreko afaka karakaraiko ny soratra tsika moa efa mahay an'izay ao amin'ilay vidéo numéro 2 manasantsika hijery an'izay raha mbola tsy hainareo zay ao ve zay aloha zany makasika an'iny dia raha ohatra indray hoe inona le hoe hijerintsika hoe ahoana indray manambatra ilay tableau dia izao sélectionneko dia aveo dia manao clique droite ako dia fusionner zay izy mitambatra ohatra zany zao hoe sarantsika ny lahy sy ny vavy ohatra toakatony lahy dao ty soloantsika hoe liste nominative aloha liste nominative dia lahy ohatra mitambatra ato tiako ty lahy ty dia aveo dia atambatra ataoko centre dia ataoko ngezangeza dia lasa zany manoratra an'ilay izy tsy ho ataoko hoe daholo fa tsy izay akory no ataontsika fa lany areo tsika dia fusionneko indray ato clique droite dia fusionner dia atondray ohatra ny vavy amin'izay fotoana zay izy lasa mitambatra ilay tableau zay zany ny fanaovana anazy ilay fusionner sy fusionner teo tandreo jerentsika raha hoe tiana hozarana roa ohatra eto fotsiny tiana hozarana roa zay indray ny antsoina hoe fractionner kitihako fotsiny le partie tiako asiana azy dia manao clique droite dia misy soratra hoe fractionner dia izy mameo atao colonne firy ohatra hoe zara colonne roa ligne ray dia OK zay fa azonareo configurer na clique droite dia fractionner dia afaka ataonareo colonne anankitelo izay itiavanareo anazy zay zao lasa mizara telo clique droite dia fractionner dia tsy haiko hoe zaranareo ataoko hoe ligne roa colonne roa dia jereo tsara fa zarany ohatr'izao ilay izy zay dia manao contrôle Z fotsiny nareo rehefa te hanao retour contrôle Z ny retour ilay izy zay zay ngamba ny makasika an'iny tableau iny dia ohatr'izay ilay manao anazy dia mba ho tsaratsara kokoa dia loantsika ndray ohatra kely anankiray ary ity misy ohatra kely anankiray hoe ahoana no midresse an'ty tableau ty ndao ary ho ataontsika anao anina vaovao tsika ataontsika anao contrôle N zay le manao nouveau Microsoft Word soratantsika le hoe emploi du temps ty zany karazana fampiarana kely dia midina andalana sika dia atao jerentsika io le izy manisa tsara zany nareo hoe ligne firy dia colonne firy ray roa telo efatra dimy zany ny ligne dia ny colonne 1 2 3 4 5 5 zany izy io ndao ary atao amin'ny insertion dia tableau dia insérer un tableau dia manisy 5 colonne ty efa 5 dia tsy kitihako intsony atao amin'ny ligne 5 ligne dia aveo dia manindry OK ao mety misy zavatra tsy hitantsika teo fa ho azavaiko eto ahoana jereo tsara ohatra somary ngezangeza ilay izy fa tsy kelikely ohatran'io ahoana zany manangeda le tableau iny lefa astuce meko teo makado sika dia makany an'ilay ligne farany ambany dia mahazo an'iny flèche miakatra sy midina iny dia aveo tsindriko foana ny gauche dia taritiko midina le izy zao taritiko midina ohatr'izao dia aveo ahoana sélectionneko miaraka izy rehetra atao fitratra tsara ty ambany sélectionneko etreto mandrapatonga eto dia miditra atao amin'ny layout table layout ny nareo amin'ny ankapobeny ngamba ny disposition raha tsy 2019 le Microsoft Word anareo dia aveo dia eto amin'ity ty misy hoe distribuer les lignes hitanareo ty io ny kitihanareo zany dia lasa aptivise le izy ao dia lasa aptivise ohatran'iny zany izy arao tsara lay vidéo dia raha mijerintsika angezako kely raha mijerintsika dia ohatran'ny hoe double kely le flèche ato ohatran'ny double kely ty farany ambony ty tsy le flèche moa zany fa le tableau ahoana sélectionneko le izy dia aveo mitraizako atao amin'ny accueil jereo tsara atao amin'ny accueil dia eto amin'ity
tsy le saut kely fa le eto akaikiny eto misy an'ity ohatran'ny tableau ty dia tsindriko le flèche kely dia midina aty amin'ny farany ambany ako atao amin'ny bordure tram dia tsindriko ity personnalisé ity personnalisé dia tsindriko midina mitady an'le double kely ako eto ty le double kely ty dia kitihako amin'izay izay ataoko double aiza no ataoko double ity dia ity dia ity dia ity dia avy eo dia manindry ok dia raha mijerintsika angezantsika kely double tsara mihitsy izy io ao zay nao jerentsika indray ary le manaraka reto indray zao raha ny tena izy ato amin'le matin sy le après midi zao fusionné lasitsika eto sélectionneko dia manao clic droite ako dia manao fusionné afaka akelezo kely ty satria ty matin ty mantsy ohatran'ny somary kelikely lasa ndretsika eo amin'ny après midi koa zao mbola ohatr'izay ihany koa ato sélectionné tsika dia clic droite dia fusionné dia mitambatra ilay cellule zao zany le izy le efa hoe mitambatra zany ao ve zay dia ndao indray ary jerentsika indray ary le manaraka eto indray zao raha mijerentsika dia mitambatra reto ina ty filoseva ty zao tokony hoe mizara roa ato ahoana manao an'izay cliqueko ato dia manao clic droite efa hitantsika teo dia mijery an'ilay fractionné dia ataontsika deux colonnes une ligne dia avy eo ok zao zany le izy raha sisa jerentsika indray le anankiray raha mijerentsika le anankiray atao malagasy info ao manao clic droite dia fractionné deux colonnes une ligne ok zao zany le izy lefatsika indray manaraka raha mijerentsika dia ity sisiny ity dia ohatran'ny miloko menamena ahoana manao an'iny tsy dia mifanalavitra loatra manao an'le double kely iny lasitsika sélectionné tsika etreto iny satria etreo amin'iny mantsy le ohatran'ny misy menamena kely dia avy eo dia etotsika dia avy eo dia manao bordure tram dia avy eo dia personnalisé dia atao amin'ilay couleur misafidy an'ilay couleur menamena dia misafidy an'ilay largeur tokony somary ngezangeza kely izy iny dia avy eo dia kitihantsika izay partie tiana ho ataontsika amin'iny personnalisation iny dia avy eo dia manindry ok tsika dia raha mijery dia zao le izy lasa miloko iny izy teo miloko menamena ny sisiny mazava tsara zay ao anandray ary mandoko an'ilay tableau ty zao lokontsika dia ty lokontsika dia ty lokontsika ndao ary atsan'izao lokontsika dia kitihantsika fotsiny ataontsika eo amin'ilay partie lokoina ny curseur dia miditra ato amin'ny saut kely tsika ato amin'ny accueil ihany misy azy dia lokontsika ohatran'izao dia avy eo ato indray tsika dia miditra ato amin'ilay saut kely dia lokontsika ohatran'izao zay zay le izy zay dia ato ohatrany mangamanga sélectionné tsika izy roa satria izy roa indray lokoina mitovy dia cliqueko dia ataontsika mangamanga sélectionné miaraka dia eto amin'ity sisiny ity dia mandoko azy ho lasa mangamanga inona sisa nataonareo lasa amin'izay nareo manoratra sisa lundi dia makany mardi sy makany le manoratra moa tsy ho resantsika eto fa le fomba fanaovana an'ilay tableau no zavatra nataontsika dia izay indray zany ny astuce kelytsika androany makasitraka antsika indrindra dia manasantsika isabone foana mba ho azonareo le vidéo manaraka amin'izay avoafehintsika tsara ny informatika fa mbola be tabe ny vidéo izay ho avoaka eto dia makasitraka indrindra amin'ny manaraka indray